Tena tsara. Fanaovana cotisation efa vao nisy rano dia nefa ilay olona tsisy manam-bola dia io atreo io vidy. Dia ohatr'izao ohatr'izao foana efa fasaty ary fangatana izy mba hoe pavy kely ilay lalana makaty aminay. Toy izao tazana amin'ny sary izao ny lalana miditra sy mivoaka ao an-tranon'ny ankamaroan'ireo mponina ety Andotapenaka voalohany. Tsetsina nitatatra maro ka mahatonga ny fiakaran-drano ny fanazavana vokany voatery miara-miaina amin'ny rano ireo mponina ety toy ny isan-taona any amin'ny volana martsa any indray vao midina ny rano raha ny fanazavana. Le rano moa tena amin'le tsetsina le dala dia tsy mivoaka mihitsy le rano miakatra moa dia tonga dia mamparary an'le zaza mba hangatana ny fokotana mba hijery an'le pont anjany le ry amin'ny farany sisiny bery satria avy eo moa mahatonga le rano tsy mivoaka ety satria le olona misy mikobana. Le miaro an'le tsonjiny izy dia tsy mety vahina le zavatsy zay moa mahatonga zao rambe dia amin'io dia mitsaly daholo moa ny any ambany ary tena rambe trano izao mety any amin'ny volana marsa mihitsy vao eno satria ny anay aty moa isan-taona moa zay tsy maintsy manamboatra tetezana foana amin'le rano satria zao misy nanao tamboho dia misy tsisy ivoahan'le rano tsony zany raha tsy hoe diovina mihitsy zany le kanaly ivoahan'le rano zay vao mety hienana mety any amin'ny marsa any ty ranonay ty vao mety hiena. Betsaka kokoa ny orana tamin'ity taona ity ary izay no antony iray tena nampiakatra ny rano miakatra ambony rihana izay manana rihana ekarana ary miara-matory amin'ny rano kosa ireo tsy manana trano ifindrano. Fampiziny tena betsaka va tamin'ny eritaona izy tsy dia tonga tato. Rena be mihitsy izy tamin'ity katra satria ohatrany hoe betsaka avy aloha zany dia beda be le orana dia somary nondrana be ilay izy lasa mitombo be. Olo zao dia tsarotra be aminay mihitsy ny maina amin'izao satria izao hitanareo zao hoe rano tsisy toerana azonay ifindrana dia mianko amin'izao fotsiny aloha sa hoe izany zao tena marina tena tsy matory ato mihitsy zay fa za raha izy misy ny zavatra kely an'le zanako dia any zay miakatra fa tsisy moativa mihitsy atoriana. Tsy misy mipetraka ao an-trano intsony ireo olona amin'ny atoandro indrindra ireo mitaiza kely tsy maintsy mirobo-drano koa ireo mpiasa sy mpianatra mipetraka ety raha ny fanazavana trano. Ireo tanan'ireo zany feno rano be daholo any an-trano nefa be ankizy kely be zaza kely dia tsy amin'ny atoandro ohatr'izao ny olona tsy afaka mipetraka any an-tranony fa ery amin'ny tamena be ery daholo mitondra ny zaza kely ny vehivavy. Miroboka be mijaly be mba mangataka zany zay ity lalana ray manontolo miala any amin'ny tamena be ity mba mila fanamboarana fijerena fa tena mijaly zay. Dia zao mahazo ny ankizy kely andeha hianatra miditra amin'ny fito mitsoboka ny rano be iny dia marary kibo ny valana. Io zao vao namboarina io anaovana tsy paipaika nefa ny hatreo fotsiny vita tsisy boarô. Efa tanàna mahazatra ka sarotra ny alana ety hoy ity renim-pianakaviana ampangiana ireo mponina ho tsy mandray ny andraiky ny fokotany manoloana izao fiakaran-drano ety an-toerana izao. Efa toerana nahazatra tamin'izay mity dia hariny mpiatsarana foana. Isan-taona ny tratra ohatr'izao foana fa tsy dia maninona loatra. Tamin'ity tena diso tafa ohatra le rano fa iny izao ny rano tatatranoko iny mifaritra. Efa nandeha tany andalo tany amin'ny fokotany ny olona. Fa tsy mbola hita ihany izay vokany hoe izao na izao. Ka le fokotaninay ohatrany tsy andray andraikitra mihitsy. Fa ny tena mba engavianay dia ny avy any ambony mihitsy angamba anao ka mba hilatsaka ety hijery anay dia anao an'io lalana io fa tena tsisy hevitra mihitsy raha fokotany no andrasana amin'io. Amin'ny telopolo taona no fiatsarako teto. Ie. Vao fiakaran-drano zao no lasa problème aminay izao. Ka ny tena mba engavianay ilay tompoko dia aleo mba ny any ambony mihitsy ny teny hijery anay ety. Fa raha ny fokotaninay eo Andotapenaka tompoko tsy mijery anay izany mihitsy ireo na misy maty eo anaty rano ao ary zay. Efa firy taona zay no hoe anaovana io lalana io. Tsy manao mihitsy zareo. Nanamafy fanefana avy amin'ny fokotany Andotapenaka voalohany fa efa manao ny faraheriny any amin'ny famahana ny olana na dia mila tsy hoaraka ny fokotany aza ny vola mivoaka. Satria tsisy le omena tena tsy misy le omena ka manainga fitondram-panjakana mba ataovy aikaingana satria efa misy na ny ankizy ary milatsaka ao anatin'le rano efa maty dia tsy hitantsony hoe iza no mifamezatsiny iza no omena tsy fa mangataka antsoavo aminareo mihitsy zany hoe jereva akaiky aloha Andotapenaka fa tena dibon-drano tanteraka tena mila ifanaikitra zay ato sisa satria vao tonga ny fo maraina dia mila ifampigety fotsiny eto dia mba mangataka an'le gazoal sy le motopompe zany dia mahijereva akaiky koa le olona efa tena tsy afaka miasa tsony dia mba omena fanampiana zany ireo satria be dia be ny olona manano tena mitaiza kely zokiolona ety dia mba jereo akaiky zay fa tena mafy sa hoe iandro faty mitsitra maro tsika vao avy hijery makaty fitondram-panjakana hoe anatitra fanampiana irodana ny tranon'olona. Mitaka andraikitra avy amin'ny tsirairay ihany koa ny
fahadiovana sy ny antony mahatonga ireo tatatra tsentsina mila ialana ny fanaovana maloto sy ny fanariana fako endrehedreny izay antony ray lehibe mampiakatra andrano toy izao raha ny fanamafisana trano. Tsy ny minisy moa zany fa makasary ozy izy fitenenan'ireo ankizy ireo hoe tonga indray mpakasary na nareo ary zao dia misy miteny zany hoe tonga indray mpakasary fa mpakasary ngamba nefa impiry fa tsisy vahaolana fa fakana sary fotsiny eo dia zay ihany no an'ny olona zay anfokotany zay ihany tsy misy nininona koatr'izay fa zay tonga dia makasary dia zay dia manao fanadiadiana dia zay tsisy vahaolana dia mba mangataka an'ilay vahaolana izay solution ny ilainay fa tsy mila mpakasary zay fa mila solution. Tsy ho vitan'ny fokotandrera ny fanesorana andrano ety ka anaovany antso amin'ny fanjakana foibe hoy ny komity bokotany nisy any ireo olom-boafidy tonga tetỳ antoerana ho ireo ponina saingy variana makasary fotsiny ka tsy misy akony akory ny fahatongavan'izy ireo raha ny fantatra devotsiela no nisy aza namony aintety rehefa nilatsaka tanaty rano atao amin'ny trano fonenany. Antitraterina ny fialan-tsiny amin'ny tsy fahalavorareny fanaranao ny fampalalam-baovao amin'izao ora izao no ny fiverimberena ny fatapahany herinaratra ety Anosipatrana izay tsy miankina amin'ny fahitalavitra ny ABS ny tenaina kosa ny verenana izany amin'ny laon'ny toy izantsika ny fampalalam-baovao makasika izay andro ratsy sy ny toetrandro izay misy andro ratsy miforona ao atsimony lakan-dranon'ny Mozambika sokajiana ho depression tropicale io andro ratsy io ny maraina teo dia tany amin'ny 700 kilometatra avaratry tampolo ampanino nisy ny foibeny manodidina ny 510 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy arahina atao fetotra 570 kilometatra isan'ora kosa ny manakaiky ny foibeny ahina ho betsaka ny rotsakorana amin'ny distrika manamorona ny Moritsiraka ka mety teraka ranotrambo sy fiakarany renirano izany araka ny vaovao avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro dia vinavinaina itombo erika ivadika ho rivodoza anio alina io andro ratsy io ano iaingana ny diany iatsinanana izy atao anatin'ny 4 ora manaraka ka hipaka amin'ny Moritsiraka ny faritra tsy moandrefana eo nelanelany anakao sy androka ampany rampitso maraina raha ny tombana trany manoloana izany miatra amin'ny roponina any amin'ny distrika ny Toliara voalohany sy faharoa Betioka Atsimo Ampany Belo ary Tsiombe ny fepetra mikasika ny filazana loza manambana miloko mavo entanina ihany koa ny mpampiasa ranomasina manomboka eo Morombe sy Tolanaro mba tsy hiandrika intsony satria ratsy ny toetry ny andro raha ny vaovao avy amin'ny sampatra raha misy ny famantarana ny toetry ny andro ihany dia hikija ny orana toato hiakatra ny rano ka mila mitandrina ireo ponina manamorona ny renirano ny Mahavavy Atsimo Tsiribina Mangoro Sofia Morondava ary Marivo Aray Masoka kosa ireo renirano hafa toa ny Mangoky fierenana Onila Linta Menarandra Manjare ary Mananara Sud. Lafombavao hafa kosa indray tsy tokony hisalasala ny firenena malagasy hitady fiara-miasa amin'ny firenena matanjaka toy ny BRICS hoy ny Paitoekarena Falira Makavelo azo atao tsara zany ary maro ireo tombony hositrany Madagasikara saingy mitakasa mivaingana sy politika matanjaka avy amin'ny mpitondra hoy ny fanehoan-kevitra mila mazava ny paikady politika entiny mpitondra na tsarana ny farim-piaina ny malagasy tsy teraka fisalasalana eo amin'ireo firenena-dehibe na izany na tsy izany misy ny riska ho an'ny Madagasikara manoloana io tranga io tsy hatongavana amin'izany ilana mipetraka ny fitsinjaram-pahefana ara-ekonomika isam-paritra amin'ny fandravana ny antenimieram-pirenena ka ametrahana ny antsoina hoe Assemblée Constituante. Fanadihadiana. Mikasa an'io Pierre Mombonantoka ao anatin'ny BRICS i Madagasikara ho ny filoham-panjakana Mikael Randrianirina. Efa manomboka amin'ny fiara-miasa amin'ireo Pierre Mombonantoka avy amin'ny firenena ny mini-golf ny firenena malagasy ankehitriny. Isy araka izany ny fandinihana sy ny fametrahana sehatra iombonana iarahan'ny androm-panjakana sy ny sehatra tsy miankina eto amintsika hoy ny fanamafisana. Tombony maro no hositrany Madagasikara amin'ny fiara-miasa io saingy mila fitandremana be hoy ny Paitoekarena. Isoroana izany ilaina ny fametrahana fitsinjaram-pahefana ara-toekarena na décentralisation économique ka ny faritra rehetra no afaka misafidy izay firenena tia ny ara-miasa hoy ny fanehoan-kevitra. Donc zany tsy tokony isalasalantsika hoe miara-miasa amin'ny rehetrarehetra. Ny zavatra hitako hoe ny tena tsara tokony atao dia ny manao décentralisation économique amin'izay ny faritra tsirairay avy na ny distrika tsirairay avy afaka miara-miasa amin'izay tiany esana. Ohatra zao hoe raha maleo tena raiky économie zao ohatra ny faritra Nalamanga ka te hiara-iasa amin'ny frantsay dia afaka miara-miasa amin'ny frantsay.
ny zareo any Moromania ohatra te hiara-iasa amin'ny Rosiana de miara-miasa amin'ny Rosiana. De amin'izay zany tsy misy hoe voatery ampiady. Ny zavatra mitranga mantsy matetika rehefa te hiala hiaraka amina grande puissance ianao a de ahongany satria tsy tiany hoe hiara-iasa amin'ny olo-kafa fa miara-miasa amin'ny any. De tsika zany mety misy risque amin'izany koa amin'izao hoe satria tsika efa manana an'ireo puissance niara-niasa tamintsika taloha, raha ohatra ianao miara-miasa amina puissance hafa mety misy risque hoe hiongana eo ianao satria lasa manapotika ny intérêt an zareo. Ka mba hievitena an'izay hoe lasa misy fanonganam-panjakana fony zay a de tokony décentraliser aingany Madagasikara amin'izay a samy miara-miasa amin'izay tiany iasana ny faritra rehetrarehetra. Lala tokana tongavana amin'izany ho ny fanamafisana ny fandrovana ny antenimieram-pirenena ka nanganana ny assemblée constituante. Ny filoham-pirenena nge tsy manana majorité eo amin'ny assemblée nationale de amiko ny tena tsara indrindra amin'ny zavatra tokony atao raha tena hoe te hanao politika mazava ny gouvernement ankehitriny na hoe ny mpitondra ny refondation tokony ravany ny assemblée nationale de mametraka izy ny atao hoe assemblée constituante. De io assemblée constituante io no sady manao ny constitution vaovao no manao ratifie ny traité internationaux rehetrarehetra zay irahana amin'ny olona manivelany. Légitime kokoa izy amin'izay satria olona lany amin'izao ohatrany hoe refondation manaraka zao. Raha olona tsy lany mantsy tsy olona voafidy ohatrany tsy tena manana force le lalàna ataonao fa raha lany le olona de tena afaka manao traité internationaux mihitsy izy na miaraka amin'ny BRICS io na miaraka amin'ny Amerikana io etsetra etsetra. Tsy misy ny fepetra takina ny fidirana ao amin'ny BRICS asaingy mila mazava kosa ny politika entin'ny mpitondra anatsarana ny fari-piainany mponina mba ahazoan'ireo fireneny dehibe mamantatra ny tena filan'ny firenena sy azony antoka ny fifandraisany ao amin'ny rotonta hoy ny fanazavana. Tsy misy loatra angamba zay zavatra zay fepetra zay io ohatrany hoe annonce misy fiarah-miasa ary tadidio fa matoko ny Madagasikara hoekeny zareo amin'ny BRICS ny fiarah-miasa aminy de satria stratégiquement zany tsika eto amin'ny océan Indien de tadidio fa zareo mila an'izay fiarah-miasa zay ary tsika koa mbola ao anatiny azo atao hoe pays à construire tsika miintéressé an zareo be tsika amin'ny resaka teknôlôjia amin'ny fampiasana fananandrareo fahaizana zany amin'ny resaka ohatrany hoe famoronana fotodrafitrasa ny fanaovana reo teknôlôjia be da be ataon'ny indiana, ataon'ny sinoa, ataon'ny rosiana reny teknôlôjia reny ny Afrique du Sud koa manana teknôlôjia izay tiany zareo amidy amintsika. Manintona firenena maro i Madagasikara amin'ny maha-firenena andalam-panarenana azy. Tsy vitan'ny filazana fotsiny izany fa mitaiky andraikitra amin'ny mpitondra fanjakana hoy ny fanamafisana. Tsy ny vola ho velanao ny tsy misy feno ny vola ary feno ny olona maro ny olona na maro ny vondrona orinasa vonona ampiasa vona fa rehefa tsy mazava ny lalana izoranao hoe ndeha ho aiza sy ny lalàna hoe isy sécurité ve ny investissement ho ataondry zareo isy tombony ho anazy koa ve le izy de tadidio tsara fa miananao ivelany fotsiny izy tsika de mionona foana amin'le anina fa anisany nahatsara hoe mahatsara zavatra aloha zany satria na eo amin'ny zareo koa raha rehefa hoe manaika zareo fa misy fampisehoana ataondry zareo membre amin'ny BRICS hiara-iasa amin'ny Madagasikara amin'izay fotoana zay tonga zareo avy any amin'ny tavaratra zany ny occidentaux anao anampy hatrany fa zareo moa fa manana stratégie foana satria hitatsika rena zavatra nitenen'zareo hoe misy disponibilité na volany amin'ny 300 milliards ano izy azo hifanampiana zany zavatra zany efa mampiozongozona amin'ny Madagasikara zany vola zany raha vitatsika mampiasa azy tsara. Tsy tokony salasala ary tsy misy maharatsy ny sy ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny BRICS asaingy tokony ho fantatry ny mpitondra fanjakana ny tena andraiky ny ao anatiny mba tsy teraka olana hafa ho hiatrany faneho-kevitra. Raha ny fantatra dia isan'ireo firenena andre anjara amin'ny fiaonam-biatapy ny BRICS izay atao any Inde ny volana Jona sy Jolay izao i Madagasikara raha nambara ny filoham-panjakana. Miverimberina eto amin'ny sehatra politika amin'ny Malagasy ny tokony hametrahana fifanarahana politika tsy voasambany no nisy fifanarahana raha politika teto Madagasikara asaingy araka ny tantara dia tsy nahavita nampitsahatra ny krizy akory ireny hoy ny fanazavany mpanaraka raharam-pirenena. Antoko politika maro no tsy nandray anjara tamin'ny fifanarahana izay nosoniavina ny Zuma lasa teo satria efa mahafantatra fa tsy tondra tombotsoa amin'ny pirenena izany eo ny faneho-kevitra na izany aza misy teboka azo diniana asaingy tokony entina ao anatin'ny fokonan-doam-pirenena izay voafaritry ny fifanarahana iny raha ny fanamafisany tato-pavaony Narcisse Karazafy sy mbola avatsara.
lasa fomba fanao miverimberina eto Madagasikara ny fanatanterahana fifanarahana politika ataon'ireo mpanao politika sy antoko maro samihafa tsy ahitana vokatra mivaingana nefa izany ary vao maika aza mamerina krizy fa tsy mamaha olana hoy ny fanazavany Mohamed Razaf Berson tokony avela hiasa aloha ny gouvernement amin'izao fotoan'izao hoy ny fanehoan-kevitra tsy tokony tsara be fahatan'ny vahoaka sy ny mpisehatra ara-politika fa tokony andrasana ny vokatra izany indrindra no antom-pijoroan'ny gouvernement amin'izao fotoana zao hanovana ny structure misy eto amin'ny firenena isiny la hoe concertation nationale ahafahantsika manova ny rafitra rehetrarehetra hirosoantsika manomboka amin'izao ny fifidianana madio ekeny rehetra ary zany zavatra zany efa nakatoavy ny filoham-panjakana ary efa mikeny ACC nanomeza le 24 mois ny gouvernement hanovana ny rafitra hanovana ny structure rehetrarehetra eto amin'ny firenena hirosoana fifidianana madio ekeny rehetra tsy sandro nanao soniny fifanarahana politika ny herinandro lasa teo ireo antoko politika sokajiana lehibe toy ny team ny MTS sy ny maro hafa kanefa nandray anjara tamin'ny fifidianana rehetra ary manana olom-boafidy hoy ny fanazavana raha jerena ara-tantara efa nisy hatrany ny fifanarahana politika nanomboka tamin'ny krizy roa roa arivo sy roa arivo ary 20 roa arivo kanefa tsy nitondra ny Madagasikara ao amin'ny fitoniana maharitra zany fa maiky antarika krizy azy hoy hatrany ny fanamafisana satria hitantsika ny akabazana antoko politika matanjaka rehetra izay mana olom-boafidy fa tsy nanao sony an'izy zavatra iny ary tsy nanatrika n'ilay accord nataony zareo anisan'izany antoko politika team antoko politika TGV antoko politika MMM antoko politika MTS ary antoko politika APM ireo ny tena antoko politika azo heverina matanjaka ary manana olom-boafidy manerana nosy ary izy ireny no tena mpandray anjara amin'ny activité politika hatramin'izay fa matoa zareo tsy nanatrika an'ireny zavatra ireny fantany zareo fa tsy nahatondra soa ho an'ny firenena mihitsy ny fizaraha-seza sy ny accord politika izay efa natao hatramin'izay. Ilaina araka izany ny fanovana rafitra mba hananana fifidianana madio mangarary ary ekeny rehetra izany no vahaolana maharitra fa tsy ny fifanarahana vonjy maika amin'ny fototra amin'ny tombotsoa politika ao aorian'ny fikaonan-doha nefa vao afaka manatanteraka izany raha ny fanamafisana hatrany. Raha ny resahana zareo aloha misy azo raisina fa tsy fotoanany izao lezika mazava tsara ny tenen'ny filoham-panjakana. Nampidirina amponja vonjomaiky ny avaradrano minitra ny fanabeazam-pirenena teo aloha saondra ary malala Marie Michel noho ny fanaramana olona anakorotana ny firenena eny amin'ny fonja ny meritsy atosika kosa ny Général Richard Ravalomanana noho ny firaisana tsikombakomba sy famonoan'olona ny ninana tao nandritra ny tolona nisy teto amin'ny firenena ireo no fanapaha-kevitry ny fitsarana taoriany nandalovana izy ireo teo anatriany mpitsara mpanao famotorana fanajajina. Inona ny atteinte à la sûreté de l'État? Inona ny misy enquête natao teo tamin'ny atteinte à la sûreté de l'État? Alika matsomanina latsaha varatra.
olona 12 ny ara-niakatra fampanoavana tamin'ny solombavambahoaka teo aloha saondra ary malala Marie Michel tao aoriana izay dia nampidirina ponjavonjo maika eny amin'ny fonjana Avaradrano ny ministra ny fanabeazam-pirenena teo aloha ary Rahamaso ara-pitsarana ireo olona 12 hafa miandry fitsarana. Par imprudence angambany voaniditra zay dia efa hitanay ilay mandat de dépôt signé izany hoe alohan'ilay fampitorana alohan'ilay première comparution dia efa fantatray fa mandat de dépôt i madame le ministre eto zay dia mahita aloha hoe efa sens unique le izy dia ny fiampangana azy moa zany dia ny hoe atteinte à la sûreté de l'État ho ampangana ho nanao financement nanome vola olona maromaro mba hanakorotana tamin'ny volana febroary 2025 tamin'ny octobre 2025. Vesatra hiampangana azy ireo ny fanaparitahana sy fizarana vola hoentina hanakaramana olona anakorotana ho ny tony pampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany anosy manaraka ireo andindalana voafaritra ny fanenjehana ny solombavambahoaka sady mpitsara saondra ary malala Marie Michel rehefa nahazo fahazahondalana avy amin'ny antenimieram-pirenena sy ny ministra ny fitsarana raha ny fanazavana trano. Ny fiampangana azy ireo dia fanaparitahana sy fizarana vola entina hanakaramana olona anao fanakorontanana izany dia voatondro sy fahaizany andininy fa araka amin'ny 90 ao amin'ny fehezan-dalana famaizana ao amin'ny andalana fahatelo. Reto olona 12 reto rehefa natao fanadihadiana teto amin'ny fampanoavana dia napetraka teo ambany fanarahamaso ny fitsarana mandra-pahatonga ny fitoam-pitsarana azy ireo. Ny voapanga Marie Michel saondra ary malala kosa dia natao fanadihadiana eo anatrehan'ny mpitsara ao amin'ny fitsarana atapony araka ny voalazan'ny andininy faharoa ambin'ny folo sy dimanjato ao amin'ny fehezan-dalàna mikasika ny paikadeloka amin'ny mahampitsara premier grade azy. Niakatra tena amin'ny fitsarana ihany koa ny filohan'ny antenimerandolona teo aloha ny Jeneraly Ravalomanana Richard omaly 7 Janoary 2024 firaisana tsokombakomba tamin'ny famonoana sy fandratrana olona ninina natao tamin'ny alalan'ny fanomezana baiko anireo mpitandro ny filaminana ampiasa hery famoretana tamin'ny vahoaka mpanao fitakiana ny vesatra nanenjehana azy nampidirina vonjo maika eny amin'ny fonja ny Mertsiatoska ity Jeneraly misotro ronono sady filohan'ny antenimerandolona teo aloha ity atao len'ny fiakarany tena amin'ny fampanoavana omaly ary miandry ny fitoam-pitsarana. Nentina teto anatrehan'ny mpitsaram-panao famitorana ihany koa ny tenany androany 15 ny volana Janoary 2024 ka ny fiampangana azy dia ny firaisana tsokombakomba amin'ny famonoana olona sy fandratrana olona ninina natao. Izany dia tamin'ny alalan'ny fanomezany baiko sy toromarika ary fampirisihana ireo mpitandro filaminana mba ampiasa ny hery famoretana amin'ireo vahoaka mpanao fihetsiketsehana. Rehefa natao ihany koa ny fanadihadiana dia hita ny vesatra mianjady aminy ka dia nampidirina amponjavonjo maika eny amin'ny fonjabe any Mertsiatoska ny tenany mandra-pahatonga ny fitoam-pitsarana azy. Ankoatra izay nanamafy ny tony pampanolalana famitoy amin'izao fotoana ny fampitorana mikasika ny raharaha-mbomalaza ary andrasana ny vokatra izany. Fa manomboka miaina ny fanampo sy ny fanantenana izay niredareda tany am-boalohany ho ny afatra natao ny voamehitra ny évêque momba ny fandriampahalemana sy ny fiadanana eto Madagasikara. Mitombo tsikelikely ny ayay noho ny zavatra mitranga toy ny fitohizana ireo tranga niseho teo aloha. Ankoatra io nampitandrina ihany koa ny évêque manoloana ny fisokafana amin'ny fifanarana maro lafy ataon'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao mba tsy fifanarana angeja sy anapotika ny firenena no hiazakazana afaty izay masoa ny firenena. Fanampanazavana. Nandalo kiondalana fitakiana fiovana mahery vaika ny firenena ho ny voamierany évêque momba ny rariny sy ny fiadanana na ny justice épée. Tsy takona fena ny etsika nataon'ny vahoaka no tarian'ireo tanora tamin'ny volana septambra lasa teo. Tranga izay manambara fa nateo azy ny ezaka nataon'ny mpitondra teo aloha dia nitambesatra loatra ireo fahasahiranany ny anjady tamin'ny maro. Manaprofo izany ny fitotonga ny toe-karena sy ny fahefamividy ny tokantrano tsiraray ankoatra izay ny fikorosofahany ny fanabeazana sy ny fampianarana. Tsapa ankehitriny hoy ny fanazavana fa manomboka miaina ny hafanampo sy ny fanantenana izay niredareda tany am-boalohany raha ny fitarainana samihafa.
mitombo tsy kelikely ny ayay noho ny zavatra mitranga toy ny fitohizany tsy fandry-palemana ny kolikoly ny fiakarany vidim-piainana sy ny sisa tsy vita anatin'ny fotoana foy ny fanarenana ireo lesoka marobe saingy tsy tokony ho diso ady atriana ny firenena tokony samy ahaka lesona amin'ireo krizy miverimberina efa niainana taloha ny rehetra na ny mpitondro izany na ny vahoaka mba tsy ho voarebireby n'ireo mpanao mpikobakam-bava sy mpanao fampielezan-kevitra na ny mpitandro ny filaminana mba tsy ho hery famoretana ny antefa tamin'ny mpitondra fanjakana ny afatra nataon'izy ireo mba tena hifantoka ny amin'ny fanamorana ny fanatanterana ny fikonan-doham-pirenena mba angarahary ary andraisany rehetra anjara ka ho fitaratra amin'ny ady amin'ny kolikoly manabotry firenena amin'izao fotoana izao sy ny fampiarana ny lalàna amin'ireo tsy maty manota tokony hijoro andray ny adidy amin'ny fanatanterana io fikonan-doha io ihany koa ny kristianina rehetra aoka ny FFKM anankinana ny fandaminana io fikonan-doha io anana fahalalana iasa ka ampitovy lenta ireo tokony andray anjara amin'ny ady hevitra rehetra ho ny eveka ary ho fitaratra amin'ny fanajana ny rariny sy ny hitsiny ny mangarary ary ny fatahorana n'Andriamanitra mila samijoro ka anio fitiavana sy finiavana iaro ny sotoavina ny malagasy ka hampanjaka ny fihavanana ny firaisan-kina ny rariny sy ny famarinana ny fifampianona sy ny sisa ny olom-pirenena tsirairay nanamafy ny eveka fa vonina ary tsy maintsy hijoro ho an'ny firenena iombonana amin'ny fanorenana fiarahamonina anjakan'ny firalahiana fanajana ny mahaolona sy ny fandriam-pahalemana ny rariny sy ny hitsiny nasian'izy ireo resaka manokana ny fifanarana samihafa amin'ny firenekafa hita fa manao ezaka ny mpitondra amin'ny fisokafana amin'ny fifanarana maro lafy mila mitandrina kosa nefa sao fifanarana angeja sy anapotika ny firenena no hiazakazahana fa tsy izay mahasoa ny firenena nanao ny fionabe fanao ny santaona ny fivomeran'ny eveka momba ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana eto Madagasikara ny 5 hatramin'ny 7 janoary lasa teo fionana izay nifantoka tamin'ny fiainam-pirenena ka nivoany ity afatra ity Vavao ny fahasalamana kosa indray 4 taona no salataona n'ireo olona tratry ny Nendradrajako eto amintsika raha ny fanadihadiana nataony ministera ny fahasalamam-bahoaka mila mitandrina ny rehetra amin'ny fampiarana ireo fepetra sakana satria tsy mitsambitombo ireo trangana Nendradrajako hita eto amintsika hatramin'ny omaly 773 ireo tranga hita manerana nosy fanadihadiana tafakatra 773 ireo tranga nanendran-drajako hita eto amintsika ka ny 13 amin'ireo no tranga ahina araraky 70 no tranga voamarina misy ny fanadihadiana ataon'ireo tompon'andraikitra manodidina ireo tranga vaovao tamin'izany no namantarana fa ny tanora no tena lasibatry ny mpox tanora no tena betsaka volo satria ny salataona ao amin'ny tranga ahina dia 420 taona ary ny salataona amin'ny tranga voamarina dia 420 taona fa misy ihany koa moa zany reo lehibe zay tratra sy reo zaza ao anatin'izay satria mifanerasera sy mifangaroaro ihany ao anatin'ny tokantrano fifindrana izy io amin'ny voalohany dia amin'ny isan'ny tena mindrasy dia ny firaisana ranofo etantsika moa fa ny firaisana ranofo ny tanora ny tena mafitrika amin'izay dia efa ihany koa ny vahoaka malagasy mihitsy no be tanora amin'ny ankapobeny dia na olona ao an-trano azy izy mivoa misy tanora misy zaza dia matetika zay no manazava hoe manahoana no tanora no tena voa mila mitandrina ireo tanora amin'ny fanamafisana ny fepetra sakana ny fitandremam-bantana amin'ny firaisana ranofo satria azo sorohana tsara ny Nendradrajako ny tandremana ihany koa ny fepetra sakana amin'ny firaisana ranofo zany zay tokony ataontsika ny araka ny voavolazako foana hoe ny raha mandaitra amin'ny fiarovana ankabeazan'ny aretin-draza avy amin'ny firaisana ny femelle amin'ny resaka mpox kosa dia somary fofetra ihany zay satria mety mifindra ihany na misy femelle azy fanamafisana amin'ny prévention sexuelle ao anatin'izay fa indrindra moa zany ny toerandratra dia na ny fanajana ny olona miaraka aminao na ny tsy fanaovana firaisana na fisafidiana tsara araka ny tokony ho izy reo olona eritretina atao anaovana firaisana dia tsy mandehibe zany hoe tsy miaraka amin'ny olona betsaka aloha amin'izao fotoana ny mpox izao fa aleo manaja tena tsara ny fanajana sy ny fanamafisana ireo fepetra sakana ireo dia isan'ny miantoka ny fisorohana ny mpox raha ny fanamafisana trano
Trangany Afrika Atsimo ny trangana loza mpifamoivoizana tany antoerana. Ankizy 13 no namony ainy omaly rehefa nifandona tamin'ny kamiony fiara fitaterana mpianatra iray izay nitondra azy ireo ho any an-tsekoly. Fanampanazavana. Loza Mahatsiravy indray no niseo tany Afrika Atsimo. Mpianatra 12 no namony ainy, ny 12 mateny eo, ny 2 kosa teny amin'ny hopitaly taorian'ny fivandonan'ny fiara fitaterana mpianatra sy kamion iray. Ankoatra ireo maty dia maro ireo ankizy no naratra mafy ary mbola miady amin'ny fahafatesana. Tao akaikin'ny tanàna industrial Vanderbijlpark no nitrangan'ny loza manodidina ny 10 kilometatra atsimon'i Johannesburg. Araka ny fanazavana manam-pahefana dia tsy nahafehan'ny fiara ny mpamily raha nanandrana ny songona fiara hafa teny an-dalana. Mbola tsy nambara manam-pahefana avy hatrany ny taonan'ireo ankizy ireo, saingy nilaza ny ministra misahana ny fanabeazana ao amin'ny faritanin'ny Gauteng, Matome Siloane, fa mpianatra ambaratonga voalohany manodidina ny 9 ka hatramin'ny 10 taona eo ireo ankizy ireo. Nisy koa mpianatry ny lycée, niparitaka tamin'ny tambajotra sosialy ireo sarina miseho ny fampitehan'ny fiara teny amoron-dalana. Very hevitra sy tora-kovitra ireo ray aman-dreny manoloana ity loza ity, indrindra rehefa nahita ny vata mangatsiakan'ireo ankizy. Seo Mahatsiravy n'izao hoy ny Prime Ministre ny faritanin'ny Gauteng, Pani Azali Osifi. Nampahery ireo fianakavianany Arambona moa ny filoha Cyril Ramaphosa ary nilaza fa tsy maintsy ampiarina amin'ny fomba enitra ny lalàna mifehy fifamoivoizana ary hatsaraina ny kalitaon'ny fitaterana an-tsekoly mba hiarovan'ireo mpianatra izay antsoina hoe harena sarobidy indrindra amin'ny firenena. Maro ireo ray aman-dreny voatery miantehatra amin'ny fiara fitaterana an-tsekoly any Afrika Atsimo noho ny tsy fahampian'ny fitateram-bahoaka. Isan'ny amoizana ain'olona betsaka ny toerana ny lozam-pifamoivoizana. Ny volana septambra lasa teo, mpianatra 5 no maty ary 8 no naratra rehefa nifandona tamin'ny trano fitaizana zaza ny fiara fitaterana mpianatra tao amin'ny faritra KwaZulu-Natal. Ny volana Jolay 2024 indray, ankizy 12 eo amin'ny 7 sy 9 taona eo no niarana mony ainy rehefa nivarina sy nirehatra ny fiara nitondra azy ireo ho any an-tsekoly teo akaikin'ny Johannesburg, taorian'ny fifandonana tamin'ny fiara hafa. Araka ny antotanisy safarany navoaka ny ministeran'ny fitaterana, olona mahery 400 Israel no namony ainy noho ny lozam-pifamoivoizana an-dalambe tao Afrika Atsimo nandritra ny taona 2024. Any Congo niveriny ao ambany fifehezan'ny tafika Congolais ny tanàna ny Uvira any atsinanan'ny Republika Demokratika ny Congo na izany aza mbola tsy tony ny toetra raha satria mbola misy fondrony M23 mijanona tsy lavitra ny tanàna manohy manamafy ny fiarovana toerana ny tafika ho fiarovana ny mponina sy soroana ny fiverenany ady. Fanadedy. Nanomboka ny alatsinainy teo eo ambany fifehezan'ny tafika Congolais ny tanàna ny Uvira renivohitry ny faritany Sud Kivu any atsinanan'ny Republika Demokratika ny Congo. Tanàna manan-danja ara-piarovana sy ara-toekarena Uvira no ny toerana misy azy amoron'ny fariny Tanganyika ka lalana mampifandray faritra maro. Na dia tafaverina eo am-pelantanan'ny fanjakana aza nefa ny tanàna dia mbola tsy tony ny toetra ratsy satria mbola ahitana vondrona mitapiadiana tsy lavitra ny afovoan-tanàna ary mbola mitoby eny amin'ny avoanan'ny Koniambo 1 kilometatra miala ny afovoan'ny Uvira ny vondrona M23. Izany no mahatonga ny mponina matahotra ny iverenan'ny korotana. Manoloana izany, manohy mametraka miaramila sy manamafy ny fiarovana ao an-tanàna sy ny manodidina ny tafika Congolais mba hiatohana ny filaminana sy hisorohana ny fiverenan'ny fifandonana. Tsy aivina fa efa fotoana maro no nanjakan'ny tsy fandriam-pahalemana tany atsinanan'ny RDC, indrindra noho ny fisian'ny vondrona mitapiadiana maro anisan'izany ny M23. Raha tsy aivina, fotoana fohy tao aorianan'ny fanaovana sy ny fifanarahana fandriam-pahalemana teo amin'ny RDC sy Rwanda, izay teo ambany fanelanelana ny filoha Amerikanina nakany M23 ny tanàna ny Uvira. Tamin'izany fotoana izany, nanambara ny M23 fa hiala ao an-tanàna izy ireo saingy mbola nitazona toerana stratejika teny amin'ny manodidina. Ny 17 septambra lasa teo nanamafy indray ny M23 fa efa nanala ny akamaroan'ny tafony tao Uvira. Nilaza ihany koa izy ireo fa vonina ametraka ny tanàna eo ambany andraikitry ny fianakaviam-be iraisam-pirenena na dia mbola tsy hay mazava tsara aza ny fomba natanterahana izany. Etsy andanin'izany, manamafy ny fahefana ny fanjakana Congolais amin'ny alalan'ny tafika mba hampisehoana fa izy ireo ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny tany. Miezaka miandram-pilaminana ny mponiny Uvira izay manantena fa hifarana tsy ho ela ny herisetra sy ny tsy fandriam-pahalemana efa naharitra taonany maro. Na eo aza ny fiverenan'ny tafika ao an-tanàna, mitaky ezaka mitohy ara-miaramila sy ara-diplomatika ny fametrahana ny filaminana ny toerana mba ahazoana antoka fa ho tafapetraka maritra ny fandriam-pahalemana ary hiverina amin'ny fiainana ara-dalàna indray ny mponina ao Sud Kivu.
Iverina eto Madagasikara isika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity nitsangana ny Alliance Savato vondrona antoka ny tolona ho an'ny olom-pirenena sehatra iray vondrona ny fikambanany tanora maro nandray anjara tamin'ny tolona notariny ny mpanolotsaina ny tanàna telo mianadaky endren'izy ireo ny anambatra hery tombotsoan'ny firenena amin'ny fandraisana anjara feno amin'ny fampandrosoana ny fiarovana ny tolona ary ireo fitakiana nentin'izy ireo atongavana amin'ny fanavaozany takin'ny Alliance Savato ny fampandraisana anjara feno ny tanora eo amin'ny fiainam-pirenena fa tsy ho fakakevitra fotsiny natao aingotsihatra fanampanazavana. Ijoro ary ny tolona mba ho tena fampandrosoana ho an'ny firenena izay ho ny Alliance Savato vondrona antoky ny tolona ho an'ny olom-pirenena hivondronana fikambanana tanora maro nandray anjara feno tao amin'ny tolona ka nahatongavana tamin'izao fitondrana fanavaozana izao. Tanjon'izy ireo ny andray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny fomba ara-dalàna ho ny fanamafisana. Ametraka soro-dalàna napetraka teny Akiantsa, anao tombana ary anatony ireo tompon'andraikitra isan-tsokadiny anamafy ireo adisisika sy fitakiana natao nandritra ny tolona. Tsy taza-potsiny fa tena ho mpandry anjara feno amin'ny fiainam-pirenena. Manamafy izahay fa ijoro hiaro ny tolona sy ny revolution na ireo fitakiana teny Akiantsa natao rehetra ary mitaky ny andraisan'ny rehetra anjara tena izy amin'ny fiainam-pirenena. Tsy ho fakakevitra fotsiny izahay mpitolona fa ho mpandray anjara ao anatin'ny fanapa-kevitra rehetrarehetra izay ho atao ao anatin'ity fanavaozana na refondation Madagasikara ity. Noho izany dia anatona an'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny izahay ametraka sy anamafy amin'ny fomba ofisialy ireo fitakiana izay natao teny Akiantsa ary anamafy ny fanoloran-tenanay ho an'ny fiandranam-pirenena malagasy. Matsiaro voilika ny tanora mpitolona amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena. Takin'ny Alliance Savato araka izany ny fampandraisana anjara tena izy azy ireo eo amin'ny fiainam-pirenena fa tsy ho fakakevitra fotsiny sy ny fiandrianam-pirenena. Tranga izay mitaky seza manapa-kevitra fa tsy seza atao aingotsihatra fotsiny ho ny fanamafisana. Ohatra tamin'ny fametrahana Prime Ministre dia nangatanay ny implication an'ireo tanora ireo mpitolona tao anatin'ny fanendrenan'izy ireny fanendrena ministra. Fa tsy hoe rehefa andeha hitolona eny Akiantsa dia atao premier plan ny mpitolona alaina ho atao isa hiatrika an'ireo force de l'ordre rehetrarehetra sy ireo bala sy ny izay mpanao mpitondra fa rehefa andeha andray fanapa-kevitra hoe iza ny atao PM andray andraikitra dia hoe tsy ilaina nareo fa izay no tokony hoe ataovy premier plan foana izay fanapa-kevitra rehetrarehetra ilaina ny mpitolona fanapa-kevitra rehetra izay voraisina. Anatin'izay hoe tsy resaka ohatrany hoe fitadiavana seza na ohatr'izay sa mety manao azy. Ho famaritana azy raha seza, le seza zany normal be zany mazava be zany, seza no manapa-kevitra. Noho izany seza le izy zany raha izay no tena ataonay mahitsy zany. Seza manapa-kevitra fa tsy seza atao sakina no fiantsana izay. Ohatrany hoe angotsihatra fotsiny ao anatin'le izy. Raha ny antotanisa nananika ny 70 ireo tanora naratra nandritra ny etsy-bahoaka nanomboka ny 25 septambra lasa teo. Eo ampikirakirana ny fitoriana mahakasika ireny tranga ireny izy ireo amin'izao fotoana izao. Misy koa ny fikarakarana ny fitoriana izay ataony ho an'ireo victime rehetrarehetra sy hitambaranay rehetrarehetra. Ny mahakasika ny anananay amin'izao zao ny donné azonay ireo nandritry ny tolona ohatra dia ireo victime dia ny donné anananay izay mpitolona tonga naratra tao amin'ny Asira eo amin'ny manodidididina ny 10 izay. Natsangana tamin'ny fomba ofisialy ny Alliance Savato vondrona antoky ny tolona ho an'ny olom-pirenena sehatra iray hivondronana ireo fikambanana tanora maro nandray anjara tamin'ny tolona notariny ny mpanolotsaina telo mianada toy ny Antaf, Gen-Z Madagasikara, ny diaspora sy ny sisa. Kendren'izy ireo ny anambatra hery ho tombotsoa ny firenena amin'ny anjara feno amin'ny fampandrosoana sy ny fiarovana ny tolona. Misokatra ho an'ny rehetra ny Alliance Savato ho fampanjakana ny firaisan-kina eto amin'ny firenena raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Amaranantsika ny fampalalam-baovao toy ny mazatra ny tranga hafakely ny farihy miloko mavokely any Senegal sy Lizy Velasquez vehivavy manana vatana miavaka ireo indray no entina aminao androany arahoary. Any avaratry Dakar any Senegal no misy ny farihy retim-ba fantatra amin'ny anarana hoe farihy mavokely. Araka izany anaran'izany mavokely ny rano indrindra amin'ny vanim-potoana mafana vokatry ny sirabe ao anatiny. Mirefy 3 kilometatra tora-droa eo ity farihy ity ary mety mahatratra amin'ny 30 degré ny hafanan'ny rano ao aminy.
azo ilomanosana soma tsara ny farinyretim-ba. Maro ireo mpizahatany no liana ka tonga mijery sy maka sary eo amin'ity farihy miloko mavokely ity satria tsy dia fahita firy eto amin'izao tontolo izao ny lokony. Ankoatra izany, loharanokarena ho an'ny mponina manodidina azy ny farihin'ny retim-ba satria mamokatra sira eny amin'ny morontsiraka. Vehivavy Amerikanina Lizzie Velasquez manana aretina tsy fahita firy ny tenany, aretina tsy ahafahany mitombo sy mahamaivana kely azy. Na dia eo azy izany, lasa ohatra lehibe amin'ny faharetana ny tantaran'i Lizzie izay teraka ny 13 Martsa 1977 tany Texas, États-Unis. Congénital rara sy syndrome d'apparence progéroïde ary marfanoïde lipodystrophie no manakana ny vatan'i Lizzie tsy hitombo. Vokatr'izany, mbola tsy nahatratra 7 kilao mihitsy Lizzie ary tsy maintsy mihinana sakafo betsaka sy be kaloria hatramin'ny 5,000 kaloria ihany isan'andro. Ankoatra izany, manana olana amin'ny fahitany Lizzie, tsy mahita tsara ny masony iray. Naneso sy nanaratsy any Lizzie ny akamaroan'ny olona ary niaritra izany nanomboka tamin'ny fahazazana izy. Nandritra ny fahatanorany dia nisy sary mihetsika iray niely tao amin'ny internet nanome anarana azy ho vehivavy ratsy tarehy indrindra eto an-tany, izay nahazo fanehoan-kevitra n'arivo ny feno fankahalana. Tsy navelany animba azy izany fa nanjary herina mpisondrotra azy. Nahazo mari-pahaizana tamin'ny fampitam-baovao tao amin'ny Universitén'i Texas State i Lizzie, katolika Lizzie, ary nijoroany vavolombelona fa ny aretiny no fitahiana lehibe indrindra nomen'Andriamanitra azy. Nanomboka teo, lasa nanao asa fanentana ny Lizzie amin'ny mahampandateny sy mpanoratra azy, nitondra hafatra momba fitiavan-tena, ny faharetana ary ny ady amin'ny fanaratsiana. Ankehitriny lasa feo manandanja amin'ny tontolo manohitra ny fanaratsiana an-tserasera Lizzie Velasquez izay manentana ireo olona maro maneran-tany hanova ny fanentenana olona say hery sy aingam-panahy. Tapitra ny fampahalalam-baovao tomboka lasy tombovavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka any veloma mandrapitafa indray. Veloma tompoko.